Fahatapahan-jiro tsy mbola manana vahaolana maritra ny jirama. Faritra loatra mangoro niakatra avokoa ny vidin'ny akora ilaina amin'ny fambolena. Fitantanan-draharam-pirenena asa mipaka mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka atao. Aterina trano ny fialantsiny tompoky lasy tompoky vavy noho ny fanelingelana nateraka ny fahatapahan-jiro satria amin'izao fotoana anolorako ny fampalalam-baovao izao dia miaina izay fahatapahan-jiro izay no misy ny MBS fa iza tokoa moa araka izany no tsy mikaikaiky manoloana indrindra izao fahatapahan-jiro matetika sy tatoato izao anisany tsy hitako izay tsy mitaraina manoloana izany tsy maro araka izany ny fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra no simba noho izay fahatapahan-jiro matetika izay fa ihany koa ny fiakarana sy ny fidinan'ny tension avy amin'ny orinasa jirama toy izao indrindra ny fanadiadiana entiny onja lalaina Ranaivomanana sy Andrakoto Malala. Tsy mbola misy ny vahaolana maharitra avy amin'ny orinasa jirama manoloana amin'ny fahatapahan-jiro tatoato. Saika ahitana izay fahatapahan-jiro izay avokoa ny faritra maro eto an-drenivohitra. Mitaraina ny olona noho ny fahasimbana ateraky ny fahatapahan-jiro lava. Ny jiro tapaka matetika nefa ny vola aloha amin'ny jirama tsy mihena akory. Toy ny seotetsy amin'ny fokotany Andavamamba Anjezika sy Andavamamba Mbilambeo omaly alina dia efa naharitra ho adiny 3 ny fahatapahana. Nanomboka tamin'ny 7:00 ny tapaka ny jiro ary tsy mbola niverina izany tamin'ny 10:00 alina. Miakamidana ny herin'ny herinaratra ka miteraka fahasimbana entana maro. Efa niantso ny orinasa jirama mponina saingy tsy nisy tonga teny an-toerana izy ireo nijery ny zava-misy raha ny fitarainana taon'ny mponina teny Andavamamba Anjezika sy Andavamamba Mbilambeo. Ka le jiro tapaka ty zany problème ety aminay dia may daholo le zavatra rehetrarehetra ampiasainao an-trano ny telefona ny frigidaire misy matsa amin'ny télé tsy le olona ty sahirana be amin'le maizana be ao an-trano zao tena tokony mba jerevan'le jirama zao mombamomba an'izay amin'izao aloha. Ny antom-bianay eto ao amin'ny jirama mihitsy zay anako otanao satria tsimba daholo fitaovana rehetrarehetra. Telefona le jirama tsisy toky izy miandro fotsiny ny olona. Anisan'ny faritra mena amin'ny tsy fandriam-pahalemana Andavamamba. Antsoavo araka izany no ataon'ny mponina amin'ny orinasa jirama mba hijerena sy hitondrana vahaolana aingana mahakasika ity fahatapahan-jiro teny an-toerana ity. Hitanareo any ny sécurité ety Andavamamba fa tena mafimafy tokoa. Izay zany mba angatanay hoe mba amin'izao alina zao zany tokony hirehatra zany ny jiro. Hirehatra ny jiro fa tena fantatrareo tsara angamba ety Andavamamba angamba. Anisan'ny zon'ny rozy Andavamamba dia izay mba angatanay amin'ny jirama zany zao hoe mba ampireto le jiro tsy maninona fitaovan'ny olona simba iny zany efa fitarainany zavatra simba angamba mety hoe samy manana ny simba daholo ny olona ny tokantrano. Dia izay zany mba angatanay zany amin'izao mora sy fotoana zao hoe mba tena jereo aingana re ny zavatra mahazo mponina ety ambany tanàna. Raha tsy ahivina dia efa nisy ny fanamboarana milina misy atelo eny Andekaleka amahana ny olana fahatapahan-jiro eto an-drenivohitra sy ny manodidina saingy tsy mbola ampy izany raha ny zava-misy nojerena. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany sy dia mitaraina ary nidina ny latsaka Andalambe androany ny mponina eny Ambatomaro vo izao ariva izao araka ny vaovao voaray manoloana indrindra ny tsy fisian-drano eny amin'ity fokotany ity. Nandoro kodiarana araka izany izy ireo ary nidina Andalambe nanio ny alahelo sy ny tsy fankasitrahana eo amin'izay tsy fisitrahana rano fisotro madio efa antaonany maro izay. Lafim-baovao mahakasika ny vidim-piainana kosa indray dia mananjoanao fitakiana ara-tsosialy ny mpanjifa manoloana ny fiakarany vidim-piainana amin'ny opapana tato anatin'ny volana maromaro izao. Tsy manam-bahaolana manoloana io fiakarany vidim-piainana io ny mpitondra raha ny zava-misy nojerena. Onja lalaina Ranaivomanana sy Andrakoto Malala hatrany. Zofotra ho an'ny mpanjifa ny mitaky manoloana ny fiakarany vidim-piainana amin'izao. Efa sempotra sy latsaka ao anatin'ny fahasahiranana ny mpanjifa ka rariny raha mitaky ny jony. Tsy misy izay tsy mikaikaiky amin'ny fiakarany vidim-piainana ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy. Saika miakatra avokoa manko ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro raha tsy ilaza fa tsy ny menaka izay efa tafiakatra R1,000 ny iray litatra menaka ao anaty tavoahangy raha mbola 7,000 izany teo aloha. Toy izany koa ny simenitra izay efa mahatratra R4,000 ny iray gony. Tsy misy fiantraikany amin'ny tsena anatiny ny fanafaran'ny fanjakana ireo simenitra 5,3 taonina tamin'ny herinandro lasa teo. Fa olana mbola tabatra fotsiny no hita mpitondra fa tsy arahiny asa akory. Rariny raha tsy misy fiantraikany amin'ny fiainana malagasy izany. Raha tsy ahivina, nisy ny filazan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny volana aogositra lasa teo fa 3 andro no meny dia hidina ny vidim-piainana.
telo volana tiarina nefa mbola tsy tanteraka ihany zany fampanentenana izany tsy voafeny mpitondra intsony ny fiakaran'ny vidim-pianana raha ny zava-misy amin'izao no jerena aoka ho fantatritsika rehetrarehetra fa isika mpanjifa ianareo mpanjifa dia manana ny zo fototra ny atao hoe fitakiana ara-tsosialy ny dikany tsy zahay rery fa isika rehetrarehetra dia samy tonga saina ary miara-mientana satria mitabe tsy lany mamba ka dia efa androanika ny ranombany efa sahirantsika menakavy amin'ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao a ka raha tsy andray andraikitra ny fitondram-panjakana sy ny tompona andraikitra tsirairay avy a dia hitolona isika amondrona ny herintsika isika rehetrarehetra izay eo anivon'ny fikambana amin'ny mpiarony zon'ny mpanjifa izay mivondrona iray amin'izao fotoan'izao a dia iady araka amin'isika mpanjifa malagasy tsy vaky volo tsy manao politika ny vondrona mpiarony zon'ny mpanjifa fa ny tombontsoa iraisan'ny mpanjifa no katsahina manoloan'izao fahasahiranana lalina mahazo ny mpanjifa malagasy izao ny tsara mariana ny mpiarony zon'ny mpanjifa dia efa naveriko foana hoe mpanjifa no arovana zany hoe politika ny mpanjifa politika ho an'ny mpanjifa ary politika ny kibo no atao mivezivezy fanahy ranona ny kibo eto kosa aloha tsisy ho fatinony eto e fa rehefa tsy andrainy andraikiny sy ny adidiny ho an'ny mpanjifa malagasy a ny tompona andraikitra dia mialatsiny fa dia manasa tanana zany ny vondrony mpiarony zon'ny mpanjifa sy ny mpanjifa mialagasy isarak'izany ny hetsika ataondreo vondrona mpiarony zon'ny mpanjifa anairana mpitondra andraisany ny andraikiny malohana izao fidangany vidim-pianana izay efa tsy zakany malagasy izao intsony manoloana ny fiakarany isan'ny olona mitondra ny valanaretina covid-19 indray ny taolany aro dia nanatanteraka fidinana ifotony any amin'ny toerana be olona mifamezivezy ny organe mix de conception na ny OMC any amin'ny faritra Androy anisan'ny toerana nanaovana izay fidinana ifotony izay ohatra ny tsena communaly ny toeram-piantsona ny taxi be ny bajaj ny fiara karetsaka ary ny toeram-pianarana nanao fanentanana amin'ny fanajana ny fepetra sakana toy ny fanaovana arotava ny fanasana tanana matetika ny fanajana ny elanelana iray metatra izy ireo tamin'izany teo ihany koa ny fanentanana ny olona 20 taona no miakatra hanao vaksiny izay fomba tokana ahafahana miady amin'ny valanaretina ity eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia nanapa-kevitra ny anolotra vaksiny Pfizer 7,700 sy 3 hetsy faritra ny Madagasikara indray tamin'ny alalan'ny mekanisma COVAX ny gouvernemanta amerikana androany 5 Novambra 2024 no noraisina tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ivato ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 ireo raha atao araka izany ny kajikady tsotsotra dia efa mitotaly iray tapitrisa mahery ny vaksiny nomeny Etazonia ny Madagasikara ny fanaovam-vaksiny Vaovao Mbs foapetra mahomby indrindra azontsika ampiarina iantoana ny fiverenan'ny fiainana ara-dalàna ao anatin'ny fotoana fohy io nambarany Tale General ny sampandrara amerikana misana ny fampandrosoana amin'ny USAID Madagasikara John Dunlop tsara mampatsiahy fa taoriany fankakevitra tamin'ny Académie nationale de médecine de Madagascar na ny ANAMEM dia tapaka fa vaksiny karazany efatra no nosafidin'i Madagasikara iadina amin'ny COVID-19 dia ny vaksiny AstraZeneca, Janssen, Sinopharm ary Pfizer. Raha ny isa aloha ny jerena dia vahony aotra faingo 700 amin'ny malagasy no vita vaksiny hatramin'izao isy izay mbola ambany raha oharina amin'ny nosy manodidina. Ny vaovao eo amin'ny sehatry ny asy dia nankalazaina androany ny andro eran-tany anafoanana ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy mifanindran-dalana indrindra ihany koa amin'ny ady amin'ny herisetra mahazo ny mpiasa anisan'ireo mankalaza izany isika teto Madagasikara. Ando miaratina Mathieu Prince. Sehatra sa maro no mbola ahitana trangana herisetra eto Madagasikara. Maro ny dingana sy ny paikady ahafahana manafoan'izany ataony eo anivon'ny syndika sy ny vovonana samihafa saingy tsy ampy hanafoana an'izany. Misy ny fifanarahana no volavolain'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT larana 70 ny taona 2022 hanafoanana ny herisetra eny anivon'ny orinasa maneran-tany. Orinasa maro eto Madagasikara nefa amin'izao fotoan'izao no tsy mbola nanao izy ny fifanarahana io izay everina fa hanampy betsaka ny ady amin'ny fanafoanana ny herisetra
ka anaovany syndika antsoavy ny anatanterahany OIT zany tamin'ny taona 2019 nakato ny convention 190 zay miresaka momba ny hoe fanafoanana ny herisetra aty amin'ny tontolon'ny asa dia rahantsika malala fa ny convention internationale ohatr'ireny mila lay atao hoe ratification zay vao miatra aty amin'ny firenena tsirairay zany ny firenena tsirairay mila manao an'izay dia tsika eto Madagasikara zany vao nanomboka ny ratification mahakasika an'izay ny adoption an'izay le convention zay dia tamin'ny volana juin 2019 ny tato amin'ny syndicat industriel global union dia efa nanomboka nanao hetsika momba nyty efa nanao talohan'izay zany fa nanomboka tamin'izay zany dia namafisina kokoa le izy no ny fisin'io convention 190 io dia nanomboka ny resaka hoe soniavo ny convention 190 dia amin'izao fotoana izao zany zay mahavelo mpanantenana sy mahavelom-bolo dia efa misy miroso amin'izay dingana zay tsika zany eo amin'ile fanasoniavana ny convention io convention 190 io namenona ilay article 5 ny code de travail hatramin'izay zany le mbola ampiasaintsika amin'izao fotoana izao momba ny hoe dignité humaine na hoe famendrena fanajana famendrena maolona miaraka amin'ilay lalàna tsika malagasy momba ny violence basée sur le genre iny dia misy an'ity convention ity koa raha efa ampiarina zany dia mba hiena kokoa ny tany herisetra any amin'ny toeram-piasana. Androany no nankalazana ny andro maneran-tany anafoanana ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy mifanindry an-dalana amin'izany ihany koa ny ady atao amin'ny herisetra eny anivon'ny orinasa samihafa aritra 12 andro ny hetsika ho tanterahina amin'ny fijerena vahaolana anafoanan'izany. Anisan'ireo nankalaza izany ihany koa isika eto Madagasikara tamin'ny alalan'ireo syndika sy vovonana samihafa misehatra momba ny fiarovana ny zon'ny mpiasa. Toy ny izay vaovao izay hatrany dia namoaka fanambarana ihany koa androany avy eo anivon'ny SSM na ny firaisankina amben'ny syndicaliste eto Madagasikara manoloana ny herisetra miatra amin'ny vehivavy eny amin'ny tontolon'ny asa sy ny tontolon'ny ara-sosialy ny mpiasa. Fanampanazavana avy hatrany. Ny SSM dia mitaky ny fampitsarana ny herisetra amin'ny endriny rehetra mianjady amin'ny vehivavy rehetra indrindra ny mpiasa tsy miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny SSM dia mitaky ny fanitsiana ny karaman'ny mpiasa tsy akanavaka ifanaraka amin'ny fidanga amin'ny vidim-piainana tena izy izay efa mahatratra manodidina ny 30 isanjato raha oharina tamin'ny fisondrota-karama farany ny taona 24. Fatelo, ny SSM dia mitaky ny andanina ny volavolan-dalàna momba ny sata vaovao mifehy ny mpiasa-panjakana eny amin'ny parlemanta tsy ho ela mba hivoaka ho lalàna manan-kery. Io sata mifehy ny asa sy ny mpiasa-panjakana io dia miantoka ny fitoniana ka miteraka fampandrosoana eto amin'ny firenena. Ho famaranana dia miantso ny mpitondra fanjakana izahay mba hanafainganana ny ratification ny fifanarahana iraisam-pirenena laharana fa 700 amin'ny violence sy harcèlement miaraka amin'ilay recommandation laharana fa 900. Raha efa olana iainan'ny tantsary ny tsy fampinirotsakorana dia ankehitriny ihany koa dia nahitana fiakarany ny kojakoja rehetra ilaina amin'ny fambolena any amin'iny faritra aloatra mangoro iny. Ny vidim-bokatra nefa dia lasaka ambany dia ambany. Velotarena araka izany mpamboly ka antsoavina ataon'izy ireo amin'ny mpitondra fanjakana amany olana. Ny Rendriana Arvony, MBS Ambatondrazaka. Velotarena ankehitriny ireo tantsaha dia nivo mifaritra loatra fa betsaka ireo olana menjady amin'izy ireo saingy toa tsy trapany ny mpitondra fanjakana izany. Akoatra ny tsy fampiny ny rano afana mamboly dia mitangana izay tsy izy ihany koa ny vidin'ireo kojakoja ilaina afana manatsara izay tontolo ny famokaram-bary izay atenivon'ny faritra loatra. Manodidina ny 5,00 ariary ankehitriny ny vidin'ny gony iray amin'ny zezika izay ilaina ho amin'ny fanatsarana ny tontolo ny fambolem-bary. Akoatra ny zezika nefa dia mbola betsaka ireo zavatra ilaina famoam-bolo ka mahatonga ireo tantsaha velotaraina ankehitriny. Manambara izay olana menjady amin'izy ireo izay ny filohan'ny fikambanany mpampiasa rano iray sendranay. Tsy mampilirotsakorana dia tantsara ihany le fambolena. Voalohan'izay olana eo amin'ny vidin-jesika. Ny vidin-jesika zany ohatrany tsy fanantsana amin'le vidim-bokatra satria lafo be le zezika
dia miteraka olana aminay izy io nefa rehefa tsy ampy zesika le tany dia tsy dia mamokatra eo amin'le olana amin'le fitaovana famokarana ohatra hoe ohatran'le kibota le kibota zany a miasa rehefa miasa izy ilaina ihany le gojogojanan'le izy piesiny regny koa zany dia efa lafo be a dia olana koa iny satria ny vary ihany nefa nay vidian'ireny fitaovana fikarakarana an'ireny nefa le vidin-tokatray ambany dia tsy mahasahana le vola dépense zany ny zavatra mitranga eo amin'le fambolem-bary zay zany tena olana goavana aminay dia ny etaetako zany mba tokony hitsindrovana zany eo amin'le fianan'le vidin'retro zezika satria le vidin-zezika zany tena ta ambony dia ambony be a nefa vidim-bokatra moa raha voakakarana dia misy fiatraikany any amin'le mpihinana koa le izy a dia tsy voajery zany le entina mikarana an'le vary zany tena tsy voajery nefa le vidin'le zavatra entina mikarana azy lafo fanafody a ny fanetsana ny kojakoja rehetrarehetra ka ny etaetako zany mba tokony jerevana zany eo amin'le vidiny zezika sy vidiny eo amin'le piesy ny reto kibata reto miainjandro kosa nitady eo amin'ny solombavambahoaka nanolotra ilay lalàna ilay volavolan-dalàna mahakasika ny ITG na ny interruption thérapeutique de grossesse sy ny solombavambahoaka manohitra ity volavolan-dalàna ity eny anivon'ny anteny-miera amin'ny pirenena onjalalaina ranaivomanana andry rakoto malala nisy ny fananganana komity manokana anaraka akaiky ny makasika ny fandaniana ilay volavolan-dalàna momba ny ITG na ny interruption thérapeutique de grossesse na ny fampitsarana voka raha tokony ho nampidirina tao anatin'ny ordre du jour ny 20 novambra lasa teo izany dia tsy mbola tafiditra hatramin'izao anisan'ny naberesaka ny olom-pirenena maro ity volavolan-dalàna ity ary betsaka ihany koa ireo olona njoro nanoritra izany famonon'olona ny fanalanja azy ka izay no hitsipahany vondron'olona maromaro ity volavolan-dalàna ity ary mbola sarotra ho an'ny kolotsaina malagasy ihany koa ny anaiky izany tsy ny olom-pirenena ihany fa misy ihany koa ireo solombavambahoaka mitsipaka ity volavolan-dalàna ity ka izay no azo heverina fa mbola mampikatso ny fandiniana azy eny anivon'ny anteny mera-pirenena zahay hita manoloana eto ireo zany dia mpikambana avy ao amina fiarahamonim-pirenena maromaro a tonga nanao fivoriana androany ny antony zany fivoriana zay dia mahakasika ilay tolo-dalàna ho fampitsarana ny voaka noho ny antony ara-pahasalamana napetraky ny solombavambahoaka Masy Goulama Jeanne d'Arc io tolo-dalàna io dia napetraka tamin'ny 7 ny volana oktobra 2024 teo anivon'ny anteny mera-pirenena ary nahazo ilay laharana nametrahana azy na ny référence PPL 004-2021 par PL gaga izahay satria raha tokony ho ny 20 ny volana novambra 2024 no miverina eo anivon'ny anteny mera-pirenena izany tolo-dalàna zany rehefa avy nydinian'ny gouvernementa dia tokony ho tafiditra tao anatin'ny ataoko hoe lahadinika ny fandaniana volavolan-dalàna kanefa hatramin'izao zany dia mbola tsy hitanay izay atao hoe firosono zay dingan'izay tsy ny ahy akory no misy fa hoe nahoana ireo tolo-dalàna hafa manana ny laharana tao arinan'io aotraotra efatra 2024 efa nipoitra sy nodiniana fa nahoana ity tolo-dalàna ity no tsy hita hoe nakaiza ary mbola tsy diniana dia zay fotsiny no antony fa zay tsy manana ahy akory satria everinay hoe ny solombavambahoaka no hijery sy andany an'izany tolo-dalàna zany rehefa tonga ao anatin'ny anteny merandolo pirenena ao azafady indrasana araka izany ny toy ny tiraraha ity manoloana ny tsy faneken'ny vondron'olona maromaro ny fanalanja azy eto amintsika eo amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena dia nisy ehona loza tao amin'ny ranomasiny Kale omaly alarobia samby nitondra mpifindra-monina tsy ara-dalàna no niaran-doza tamin'izany mitotaly 7 ny olona namony ainy vokatra izay loza niseho izay mamintana amintsika ny andindiny izay ary mialy rarinombana sy manorandre malala lehilahy 70 vehivavy 7 ary tanora 3 ireo no namony ainy vokatry ny faharendrehan'ny sambo tany amin'ny ranomasiny Kale mampifandrehan'ny Frantsa sy Grande-Bretagne omaly alarobia tsy voafaritra mazava izy anahatonga ny loza fa mpanjono no nahatsikaritra ireo vatana mangatsiaka manodidina ny 5 natsingevan-drano malotolakandro ka nampandry ireo manam-pahefana ny toerana rehefa nandeha ny fanadihadiana sy ny fikarohana dia fantatra fa tafakatra 17 ireo namony ainy araka ny loharano Vaovao dia mpifindra-monina nikasa azo any Angleterre ireo niaran-doza narendrika ny sambo ireo olona roa izay teratany somaliana sy irakianina no tafavoaka velona tamin'ity loza ity
ireto farany izay mbola manaraka fitsabonany amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao ary izy ireo no henona ahafantarana ny zava-misy marina araka ny voalaza hatrany. Niteraka fanafitsoinana teo amin'ny Londres sy Paris izay efa nametraka amehana amin'ny ady amin'ny fanondrana mpifindramona tsokosoko herinandro vitsy lasa izay ity raharaha ity. Nanambarany filoha frantsay Emmanuel Macron fa tsy amela io ranomasina io ho lasa fasana. Namparateny izy fa hitady ary anameloko ireo tompon'andraikitra tamin'ity loza ity. Tetsenkilany nanome toky ihany koa ny Premier Ministre Britannique Boris Johnson izay nalahelo mafy noho ny zava-niseho fa nahoezaka bebe kokoa hiaraka amin'ny Frantsa mba hanakiviana sy hanakanana ireo mpiampita tsy ara-dalàna amin'ity ranomasina ity tsy hanao izany fihetsika izany intsony. I Emmanuel Macron sy Boris Johnson izay samy nanaiky fa ilaina maika ny fampivoarana ny ezaka iombonana izoroana ny fiampitana miteraka fahafatesana eo amin'ity rano ity. No mafisin'izy ireo ihany koa fa zava-dehibe ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina dia i Belgique sy Hollandais izany. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia ity vonanisy eo omaly ity no namon'olona betsaka indrindra hatramin'ny taona 2024 nisy ny fiampitana tsy ara-dalàna nataon'ireo mpifindrammonina eo amin'ity ranomasina ity. Miteraka iaho an'ireo manam-pahefanany an-toerana izay efa nanidy ny seranantsambony Calais ampiasain'ireto farany ampitana hiazona ny morontsiraky ny anglisy noho izany ny zava-misy. Nalefa ny linina natao fizahana na autopsie moa ireo vatana mangatsiaka taorian'ny fikarohana. Efa misokatra ihany koa ny fanady atiana ary raha ny voalaza dia efa misy olona 4 tompon'antoka tamin'ity fanondrana tsokosoko ity voasambotra. Anisan'ny vaovao nisy songadina sy ny tanany isain'ny mpanara-baovao tamin'ity herinandro ity ny makasika indrindra ny fahalaniny ilay volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 teny anivy anteny meram-pirenena izay tsara ny manamarika fa tsy nasiam-panitsiana mihitsy izy ity. Amin'ny mahasolo-mavambahoaka azy dia nitondra ny fanehoan-keviny makasika izay ihany koa ny solo-mavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany faefatra Emilien Mbs Alakamisy, Andomy Aratina sy Mathieu Princy. Mbola lavitry ny afo ny kitaira resaka fampandrosoana no asintendy. Na ny teti-bola hoenty miasa aza tsy mipaka mivantana amin'ny manahirana ny vahoaka. Toa fisehosehoana fotsiny izany ary efa karazana fiomanana amin'ny fiatrenan'ny fividianana sahady raha nambara ny solom-bavambahoaka Emilien Mbs Alakamisy. 20 isan-jaton'io teti-bolam-panjakana io dia lany amin'ny fampandehanan-drara fotsiny budget de fonctionnement zany hoe 20% fotsiny zany no mba hijerena ny amin'ny lafiny sosialy sy amin'ny antony fampandrosoana ny Madagasikara. Nefa tadidio fa Madagasikara dia firenena kisitra na tenenina za hoe mbola misy ray orantsika fa raha izao fandehan'izao dia tsika ny tena atao hoe araka ny fiteniny kitana ampianarina hoe firenena gida maimbo raha amin'ny resaka fampandrosoana sy resaka fahantrana no resahana. Ka raha ny teti-bola lany teo izay lazaina fa hoe sosial nampitomboana dia tsy marina zany fa arak'ilay fitenenina hoe combat des chiffres marika fotsiny napedina tao izay marika tsy mama ny tontolon'androna malagasy fa vao maika aza mampijaly satria ny antony dia raha resaka hoe sosialim-boaka zany ianao dia resaka fanomezana asa aloha tsy misy eo amin'izany teti-bolam-panjakana zany ny tena sorabola mazava sy ny atao hoe pakady ny amin'ny resaka fanomezana asa ny vahoaka malagasy. Dia tsy hita mazava ao koa ny tena hoe ampiakarina ohatrinona karama fonctionnaire ampiakarina ohatrinona karamandreo be antitra fa dia atao resaka manjavazava amin'izao fotsiny hoe isy an'izao ka isy marina ve zany zany hoe mbola tsy atao entina tena hoe ampandrosoana le tany sy ny fanjakana fa entina dia fanomanana sady zany zao io teti-bola io fanomanana ny fividianana 2024. Ny tena laharam-pameana ho an'ny vahoaka izay fa tena latsaka kanterena tanteraka amin'izao fotoana izao no tokony masoa ny fitondram-panjakana fa tsy asa mirentirentry tsy tera-bokatsoa anaty ny aty vilan'ny malagasy akory. Raha tena anao mijeriny vahoaka ianao dia tsy aty amin'ny resaka infrastructure nataonao PDP ny teti-bola fa jerenao manahoana ny any amin'ny fampianarana manahoana ny any amin'ny fijerena ny ponina manahoana ny any amin'ny fambolena zay raha malala fa ny vahoaka malagasy dia
2.20 dia sady piompy no mpamboly no mpanjono ay zany zavatra zany nampiakarina fa zara raha miakatra satria efa menomenona ny vahoaka hoe ahoana ihany zavatra tia dia sary nampiakarina liza amin'izany hoe ny tare marika fotsiny nampiakarina ny marika fotsiny nampiakarina fa tena ny hoe tena votoaty liza dia tsy miakatra fa any amin'ilay atao hoe infrastructure fotodrafitrasa izay tsy mitondra soa ho an'ny vahoaka no nampitombony ny fanjakana tiako tenena amin'izay dia zao tsy hoe anao pisina manara-penitra anao dinina miditra misy vola miditra ho amin'ny vahoaka ave iny anao teleférika ave anao dinina ny so miditra ho amin'ny vahoaka tsy aivina ny talata 3 novambra teo no lantsina sy mpantsina teny amin'ny lapaly anteny miram-pirenena ny lalàna mifeny tetim-bolam-panjakana 2 solombavam-bahoaka 4 no nanday izany raha nanohitra izany kosa ny avy amin'ny vondrona parlementaire tim izany eny amin'ny boriboridany fa efatra trano isika satria dia tsy mitazapotsy ny manoloana ny fahasahiranana iainan'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka eny an-toerany Emilia Ambosalama fa dia mijery sy mandray andraikitra tandrify azy amahana ny olana iponina any miaradina sy Mathieu Prince atrany tahaka izao ny lalana ifamezivezeny iponina ety amin'ny fokotany Ankazoto Anosy Mahavelona lalana izay mampifandray tanàna maro kanefa ratsy no sady mampidi-doza indrindra rehefa fotoam-pahavaratra miampita lakana mihitsy ny mponina amin'izany fotoan'izany na tsy maintsy mihodidina mandalo eto avokoa nefa na ny mpianatra na ny mpiasa toa nitazany potsiny izany hatramin'izay azo no ny ampitana teo aloha ny ovahoky diarana indray izany taty aoriana ka vo maika nampitombo ny tahotra sy ny ahiahin'ny mponina amin'ny famezivezy amin'ny mety sy ny loza nandraina ndraiky ny avy hatrany ny solombavam-bahoaka lanteny amin'ny boriboritany faefatra tsy ny andry ela fa namany olana izay efa tena loza amin'ny tatao amin'ny vahoaka na tsy asan'ny solombavam-bahoaka azy izany dia tsy maintsy no tanteraina satria tsy misy mpijery ho atao beton ity lalana amin'ny refy 400 metatra ity ka everina fa tena anampibetsaka ireo mponina izany aloha azava ny resaka fa ny solombavam-bahoaka zany dia tsy mpanao lalana fa mpanao lalàna mpifidy ny lalàna hoentina ampandrosoana ny tany sy ny fanjakana kanefa amin'ny solombavam-bahoaka azy zay dia tsy mijery fotsiny fahasahiranany olona fa tsy maintsy mamahany olana ary manamaivana zany fahasahiranany zany nanao an'izao lalana izao izay tokony ho asan'ny fahefanam-panatanteraka ny anjaran'ny exécutif kanefa tsy vitany zany dia ndraisin'ny solombavam-bahoaka tanana fanamboarana ity lalana ity izay atao béton armé mba tsy izy tsony ny fijanena fa dia ho mandrak'izay zany io lalana io ho an'ny ety amin'ny fokotany ny Ankazoto Anosy Mahavelona boriboritany faefatra sy ny Ankazoto Anosy Mahavelona Anosy Zato andrefana tsy nisy volam-panjakana io tsy vitany siady io fa dia fanomezana avy amin'ny solombavam-bahoaka mamay-poana ho an'ny fokon'olona ety efa ntaonany maro no nangataka ny fahavitany ity lalankely ity ny mponina teny amin'ny toerana saingy izao izany voatanteraka afa-pahasahirana natanteraka araka izany izy ireo manomboka izao ka velom-pisaorana ny solombavam-bahoaka nanao izany asa izany na ny ankizy na ny lehibe mitarano tamin'ny fahafinan'ny tetezany ka zava-dehibe amin'ny vahoaka tokoa ny fahavitany tetezana satria antoka iray mba ahafahan'ny olona mandeha mivavaka ahafahan'ny mpiasa miasa ahafahan'ny mpianatra mianatra dia tena zava-dehibe ary mahafaly tokoa ny zavatra vitaka dia isaorana ny indray matoa-dehibe ty ny zavatra nataony fa dia tena tsara tokoa le izy io lalana io zany tena malama io rehefa fahavaratra ny andro tena malama ary tena mijaly tena mbe dehibe zany natao ny fangatahana fa izy rery namaly ny antso isaorana anazy tompoko maro ny tetezana nataony ny resaka éclairage zao be dehibe teny amin'ny bemaizina mpanao solaire zay natolony ka isaorana anazy be dehibe zany satria niza député nanda zay lany teo tsisy afa-tsy député raha Mbs Alakamisy nanao zavatra teto amin'ny fokotany Ankazoto Anosy Mahavelona ankasitrahanay anazy be dehibe tompoko tsy hijanona ety amin'ny fokotany Ankazoto Anosy Mahavelona ihany fa hitoy amin'ireo fokotany maro mandrafitra ny boriboritany faefatra ny asa sosialy ataony solombavam-bahoaka Emilia Mbs Alakamisy rano amafisiny ireo tena maharary ny vahoaka no atao laharam-pahamehana sy hojerena manokana amin'izany tsy vita ny herin'ny tena ihany anefa fa ilana ny fandraisana andraikitry ny rehetra ny fanasoavana ny tanàna indrindra ireo mponina misitraka izany mba hitandro sy anajy ireo fotodrafitra savita
makasika indrindra ny fitantanandrarahampirenena ankehitriny dia tao fanjakana tsy mety afakola ny ity fanjakany Andry Rajoelina ity ho indrindra ny filohan'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia avy any Amparavaravola. Asinandria Malala sy Tokra Marla. Tsy mety afaka amin'ity fitondrana Andry Rajoelina ity mihitsy ny olana maro isan-karazany hoy nambaran'ny mpitarika ny RMDM avy any Amparavaravola. Raha tsy laza fa tsy ireto manaraka ireto koa mantsy isika dia olana antranga tao anatin'ny 3 taona nitondrany Andry Rajoelina. Ny fiakaran'ny vidim-piainana izay nampiteny mona satria tsy mbola nisy toy izao tao anatin'ny 80 taona. Ny raharaha fanondranana volamena sy ny harem-pirenena mangony fotsiny toy ny volamena 370 kilao sy ireo volamena tratra tatsy amin'ny Nosy Morisy. Olana antranga tamin'ity fitondrana ity ihany koa ny fanjakan'ny kolikoly sy ny fanaovana ampimamba ny volam-bahoaka toy ny raharaha bombosi 7 miliara ariary, ny raharaha écran plat na voasaringitra ny ministry ny adi-tany teo aloha. Eo ihany koa ny taotry ny mpitondra ny mpanohitra izay tarehan'ny Filomary Karavalmanana ka nanaovana ireny famoretana maro isan-karazany ireny tamin'ity lehibe ny mpanohitra ity. Tsarona tsara ihany koa fa tamin'ity fitondrana Andry Rajoelina ity irery ihany no natezitra ireo mpandala fomba malagasy noho ny fametrahana ny Colisée ao anatin'ny rovan'ny Manjakamiadana. Ny fampanantenana pokaty isak'izay miteny sy ny fanitsaka tsan-dalana mpanorenana moa efa tsy magaga intsony. Arak'izany dia tsy natao agaga mihitsy raha nanao antsoavy sy fanairana ireo sehatra iraisam-pirenena amin'ny tsy fahaizany Andry Rajoelina mitondra firenena. Ny fitondram-panjakana amin'izao mitondra zao dia anisan'ny ny tena moa tsy pitsara fa mandinika ny zavatra misy teo aloha sy ny amin'izao fotoana zao. Fa raha ataondray mijery zany dia anisan'ny fitondram-panjakana tsy akasitran'Andriamanitra ty fitondrana ty. Raha tsy laza fotsiny zany ny manodidina an'ireo mpiara-miasa satria ao anatin'izany ny zay olana zay miseho ao ny 73,5 resaka volamena, ao ny resaka Apollo 21, ao ny resaka vatosoa sy maro samihafa izay avoaka mandeha antsokosoko sy ny resaka kolokolo maro samihafa. Ny mahatonga an'izany dia miaya ireo namany manodidina ny filoha sy ireo ekipakipa satria nandany vola sy nandany fotoana ireo olona ireo zay manao an'io afera io ka efa mafantatra ireo olona ireo zany fa tsy ho lasa lavitra ntsony ty fitondram-panjakana ty ka zay zavatra azo atao anisan'izany ny resaka vola zay azontsika tamin'ny firenena kafa ny karakarana coronavirus teto an-tanàna dia tsy ny filoham-pirenena irery no misahana an'ireo fa noho ireo ekipa maro samihafa dia ireo zany efa mieritreritra hoe efa tsy maharitra efa tsy haharitra ela ntsony zany hitondrana an'ity firenena ty dia samy manao zay fantany, ao ny écran plat, ao ny vidim-panafody maro samihafa zay tsisy mangarahara. Eny fa na dia Banque mondiale sy ny FMI zay tompony vola ary amin'izao fotoana zao dia mitakiny amin'ny fitondram-panjakana hoe mba ataovy mazava sy takinay hoe nankaiza sy nankaiza avy ny vola nomenareo ny vola izay nomenanareo tamin'ny fotoan'androny omeo tatitra zahay. Hatramin'izao moa ny fitondram-panjakana dia tsy mahita vahaolana. Raha hitsy zany amin'ny teny malalaka dia hoe sokona nanany bato tapadalaka le. Efa izao ny fantrana lalina manjo ny vahoaka malagasy, vokatry ny tsy faiza mitatany ny mpitondra, dia mbola manao ny fomba rehetra angalaram-bato hatrany ny mpitondra fanjakana, sa izay le hoe ny fitiavan-tsezany lehibe indrindra. Araka ny fanambarana nataon'ny Bezara Eliane Virginie fantatry ny maro amin'ny anarana mampanakanto azo eny ny donita amin'ny compte Facebook-ny dia fantatra fanampanantsoana teny amin'ny bureau zandage izy sy ny olon-kafa miisa 4 ny talata lasa teo no lazaina fa mitarika fanonganam-panjakana ary manohitra ny tetikasan'ny filoham-pirenena izy ireo. Araka ny voalaza ihany koa dia resaka adi-tany eo amin'ny olona tarihin'ity mpanakanto ity sy ny orinasa siramamy fototry ny olana. Ity farany izay nilaza fa azy ny tany ary anaovana tetikasan'ny filoham-pirenena EPP manara-penitra izany. Raha ny fantatra ihany koa dia efa misy tany mifanila amin'ny tany anaovana EPP manara-penitra io no lasa ny karanaka no toeriny ny Nedoni izay ny afara tamin'ny filanjana Sorabaventy sy Savorovoro. Nanohitra ny fiampangana azy sy ireo namany moa ity mpanakanto ity ary nilaza fa tsy emotra manoloana ny fandrahonana amin'ny endriny rehetra ho fiarovana ny tany ny malagasy. Navotsitra ny talata ariva ihany moa izy dimy mianadana anaovana famotorana ireto. Anisany ny bantoerana tao anatin'ny fandaharana Sahilasao omaly ny firesana ny mikasika ny famatsim-bola nandritra ny fampelezan-kevitry ny filoha ankehitriny tamin'ny taona 2024 sy ny resaka adi-tany izay mampitaraina olona maro amin'izao.
na isy ny vahiny fandaharana raha nilaza fa misy tambiny avokoa ny vola rehetra nampiasaina tamin'ireny fotoana ireny. Ny andindin'izay ary fintin'ny mialy rarinombana sy Manorandre Malala. Tsy mbola voavalatra eto ny fanontaniana hoe aveza avokoa ireo vola mirarakopana nampiasain'ny filoha ankehitriny nandritra ny fampelezan-keviny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024. Ny azo antoka aloha dia tsy nomena fotsiny fa misy dakaliny izy ireny araka ny nambarany mpandinika raharaha-pirenena vahiny fandahana Sahilasy Zaomaly. Tsy azo hidovirana ao anatin'izany ny fanomezana ny tany malagasy sy ny fanomezana tombon-dahiny ireo teratany vahiny. Ny vahoaka malagasy hatrano no mijinja ny adalan'ny mpitondra sy ny fitiavan-tenany. Vola vaiza moa nafahanareo nanao an'ireny propaganda na amina miliara be lehibe ireny. Ny olona raha me volanao dia tsy maintsy misy condition apetrany. Misy mahasamiteny ve ny manodidina ny filoham-pirenena sy ao anatin'ny gouvernement io fa tsy misy tambiny ireo vola angatahana gauche droite ireo. Hatramintsika miresaka io nge efa mbola mandeha mangataboly. Raha nanaraka ny vaovao tsika izao ohatra izy any Egypte mangataka amin'ny fitondrana Egyptianina anampy azy amin'ny fananganana fotodrafitrasa dia hoe hiteny ny olona hoe ampianay nareo fa inona ny toy an'le fa takalopatsy avidim-pinanana ozy tsika malagasy naomena volonareo fa zay mila tany, zay mila volamena, zay mila trondro. Io nge tsy resaka tany ihany hatrany anaty ranomasina any nge efa lafo. Tsy menatra akory ny DG ny projet présidentiel tao anatin'ny fahitalavitra Ravavray tamin'ny alady milaza fa hanondrana rano ny malagasy. Maninona no fahanandalitra ny malagasy? Aza mitenjahatra tsy possible rehefa tsy ho ataonao le izy. Ianao any ambadika any manao fampirarahana, ingany mba tsisy zany. Fa ho amidinao amin'ny rehetry groupe rehetra iritany re satria ireo efa nitilitiliany hatramin'izay. Fa zao ameo zao miliara aloha zay anaovana propagande rehefa lany zay dia omenay anareo ireo. Anisan'ny olana mbola mampitaraina ny vahoaka malagasy ary mbola tsy voavahan'ny fitondram-panjakana ihany koa ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny mihitsy. Toa novo fotsiny ihany izany fandraisana andraikitra izany hatreto. Iza moa ny mpandraraha ao anatin'ny fanafarana ny PPN? Inona ny fifandraisan'ny mpitondra ao anatin'io? Ianareo ve mieritreritra fa raha io fitondrana izay minono any amin'ireo mpanafatra entana io dia sahibaiko an'ireo hoe tsy maintsy ampidiminareo ao anatin'ny 3 andro ny fanjakana dia tokony hipetraka amin'ny maha ray aman-dreny azy aloha voalohany. Faharoa, izany fitondram-panjakana zany dia mandateny ny vahoaka. Zany ny vahoaka no nametraka anao eo hikarakara ny momba azy rehetra. Tokony facilitateur ny fanjakana au niveau ny zahatra rehetrarehetra ilain'ny pretendrazana aminy. Ankoatra ireo voalaza, voaresaka tao anatin'ity fandaharana omaly ity ihany koa any mikasika ny trosan'ny fanjakana malagasy amin'ireo firenena vahiny sy ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra ary ny fepetra hisorohana indray ny mety ho fianaky ny Covid-19 ary ny mikasika ny tsy fahampindrano vokatry ny tsy fahampian'ny orana. Injavandre Mahefa sy Tahiriny Ainakosy indray no mamintana amintsika ny teboka anisan'ny songadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Ny alohan'ny isarahantsika ary izao alina izao dia ampahafantariko aloha ianao fa ho tanterahina ny sabosy ho avy izao 17 Novambra manomboka amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny magroupe beorisika ny famaranana ny fameloma masona ny redynamisation ho an'ny eto Antananarivo izany hoe ho an'ny boriboritany enina eto Antananarivo. Toy izao kosa indray ary ny fandaharam-potoana miandry ianao ary ny fampahalalam-baovao eto anivon'ny MBS. Ny Global News tahaka ny mahazatra no rahantsika rehefa avy ao izay kosa ny ahoana marina ho an'ny androany ny horonan-tsary ho rahantsika dia mitondra ny lohanteny hoe Tchaozo Walkin. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko.